zay no mahakasika an'iny fa Tanjoana goavana no napetraky ny Chambre De Commerce amin'ity taona vaovao taona 2024 ity akoatra ny fanotarana ny tambazotra dia hojerena akaiky ihany koa ny loharanom-bola entina ampiroboroboana izay Chambre De Commerce eto Madagasikara izay. Anomboka hijery ireo fananana sy tany ny antenimiram-varotra sy ny indostria Antananarivo amin'ity taona 2024 ity. Tafiditra amin'izany ny trano fitehirizana entana eny Tamena, ny trano ny migama teo aloha eny Tamena ary eny amin'ny magro Akorondrano. Izao moa ny atao dia ahafahan'ny antenimiram-varotra sy ny indostria Antananarivo mamadika ireo toerana ireo ho lasa loharanom-bola ho azy. Chambre de Commerce anisan'ny atao magasin généraux, misy magasin nametrahana entana taloha izay tsisy entana douane intsony no mipetraka ao fa dia ampiasaina ohatran'izao fotsiny izy rehefa misy mpandraraha mila manofana mitahiry entana dia izay no ampiasana azy. Nefa zay nefa mieritreritra hoe tokony hanaovana zavatra hafa izy io, karazana ohatrana centre commercial zany, resaka momba ny fandrarahana ihany ka toato zay dia hiantso an'ireo cabinet d'architecture na zareo cabinet immobilier rehetrarehetra ireo ampifaninana an'zareo izany manana eritreritra tsara indrindra amin'ny resaka hiaminazena ny ao tanimena. Na izany na tsy zany misy tetikasa anankiray efa mipetraka irahanay amin'ny agence française de développement dia ny fananganana ny centre anankiray anaovana fampiofanana ny informatique, zany hoe ho an'ity zany technologie de l'information et de la communication. Izy io dia rahanay amin'ny AFD ho zato sy ny goticom fikambana ny mpandraraha amin'ny lafo ny technologie de l'information sy ny communication io. Nisy raha tadidinareo nisy ny toerana atao hoe imgam izy taloha, misy fampianarana imgam. Io centre io zany ho anaovana centre ngezabe ho an'ny fampianarana ny tikizay. Misy vola famatsim-bola nameny ny AFD ary efa mandeha zany ny fandrana, efa vita ny étude préliminaire rehetrarehetra. Eritreritra fa nomboka any amin'ny volana juillet any angamba raha tary indrindra ny fanamboarana moa an'ilay trano satria réhabilitation dia fananganana zavatra vaovao nangana anorony zay amphithéâtre mety mazakatra any amin'ny 200 olona any amin'ny toerana io. Tanjony antenimiram-varotra sy ny indostria Antananarivo amin'ity taona ity ihany koa ny hanohy fametrahana antenne ny Chambre de Commerce et d'Industrie any amin'ireo distrika toy ny Manjakandriana, Ankazobe, Anjorbe ary Ambohidratrimo. Fa eo ihany koa ny fanatanterahana tetikasa miaraka amin'ny Prospéré, liopana amin'ny fanentanana ny tanora hiverina any ambanivohitra ary ny fanohizana ny asa mahazatra ny CCIA dia ny fanohanana ny mpandraraha sy ny fitadiavana tsenam-barotra ho azy ireo. Ny taona 2024 kosa dia nentina nanamafisana fiara-miasa teo amin'ny antenimiram-varotra sy ny indostria any ampitan-dranomasina. Ny fanamafisana moa zany fa tsy fanamangana fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo Chambre de Commerce manerana ny Océan Indien, le atsona amin'ny anarana hoe Union des Chambres de Commerce de l'Océan Indien. Izy io moa zany mirahana miaraka amin'ny commission ny COI, commission de l'Océan Indien. Nisany zavatra tena ezaka natao zany dia voalohany indrindra ny fijerevana indray an'ity fivezivezena amin'reto nosy manodidina antsika eto amin'ny Océan Indien reto, satria ao ny sasany afaka ampidira miditra ho azy tsisy visa ny olona, sasany tsy maintsy misy visa. Efa elaela ihany izy io no ndrasana dia nanisany nanaovanay accent ngezabe zany raha milafin'izay fifandraisana amin'ireo Chambre de Commerce any ivelany. Donc ny fifandraisana amin'ny Chambre de Commerce miteny frantsay na izay mivondrona anatin'ny atao hoe CPCCAF, conférence des chambres consulaires africaines et francophones, izay misy tetikasa maromaro koa zany napetraka sy mivolavolaina dia ataonay fa andeha hanomboka amin'ity taona ity. Ao moa zany ny fametrahana an'ireny atao hoe cluster reny na ny CHS mifanohy moa zany dia ahitana ny vokatra bebe kokoa sy tsaratsara kokoa.
Nisa 10 mora fiofanana ho an'ireo mpanjara teto toerana izay nomeny ity anteny-miaramivarotra sy ny indostria ity. Zava-dehibe ho an'ity anteny-miaramivarotra ity ihany koa ny fidiran'ny ampahaketra 300 amin'ny impôt synthétique nanomboka tamin'ny taona lasa teo iny, izay ahafahan'izy ireo manampy ny teti-bola entina manatanteraka ny ady tsy andraikitra napetraka amin'ny anteny-miaramivarotra sy ny indostria.